tafaferina tandrazana kosa ny général Rapporteur Son Sylvain filohany ny filakevitry ny fampiavanana malagasy na ny FFM rehefa avy nanatrika fivoriana tany ivelany. Nandritra ny fahatongavan'ny teny ivato dia nanambara ny tenany fa hanambatra hery ireo rehetra misahana ny fampiavanam-pirenena. Fanatetina ary tokony vondrondra ka nambatra hery ireo rehetra misahana ny fampiavanam-pirenena hoy ny général Rapporteur Son Sylvain filohan'ny filakevitry ny fampiavanana malagasy na ny FFM raha nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina ny raisam-pirenena iny Ivato ny tenany rehefa avy namonjy fivoriana mikasika amin'ny fampiavanana tany Togo. La réconciliation ne se décrète pas. J'ai vous anteranao j'ai foana mety tenin'zareo fa tsy maintsy misy volonté politique aloha avy amin'ny mpitondra afana mametaka azy amin'ny tany fanjakana BDB ny fampianana fa tsy maintsy filialina zany tokony mba misy volonana no iza marina zany iza ny ampiavana ary io zao raha tamina sao dia mbola mofotamandry ray koa nefa nasitrana mivay zay anatin'ny tsirairay zay zavatra taverina amin'izy io fa tsisy fampandroana anjara mihitsy zany eto amin'ny tany fanjakana raha tsy manao zay. Amin'ny ankapobeny dia fahombiazana no azony solontenan'ny Madagasikara nandritra ty fivoriana mikasika amin'ny fampiavanam-pirenena tany Togo ty. Sika zany afaka tena hoe mahay zavatra vaovao izy io. Atao amin'ny fanohan'ny koa mijery ndraiky efa namany. Ohatra tany Togo zany zao dia namonjy tany Maroc, namonjy tany Afrika du Sud, tany Ghana, BDB mitady mijery, zay vao lanao dia recommandation napetraka tamin'izany. Ny firenena Nkambana no tompon'andraikitra ny karakara ty fivoriana iraisam-pirenena mikasika ny fampiavanam-pirenena natao tany Togo ty.